miaraba tompoko. Fanabeazana, fampianarana, adidy masina amin'ny firenena izany. Izay ny lohatenintsika an'io ato anatin'ny fandaharana samba amin'ny asany. I Ramatoa Ramahafalisoa Saoby Mampioniny, filom-pitantana sekoly iray tsy miankina eto an-drenivohitra, izy no hamaly ny fanontanianay amin'izany asa natalitsekoly izany. Hojerentsika ato anatin'ny fandaharana moa inona ny olana amin'ny fanatanterahana izany asa izany, inona koa no tokony ataon'ny sekoly iray mba hiavaka amin'ny sekoly hafa, na ahoana nazahoana tao fahombiazana ambony amin'ny fanadinam-panjakana. Araha avy hatrany ary ny fanadiadiana. Voalohany indrindra faly miarahaba anareo mpanao gazety tonga eto faharoa manarakaraka izany faly miarahaba mpijery rehetra any tokantrano. Voaray ny fanontaniana hoe inona natonga anao ny asa fanabeazana fampianarana natonga anao an'izay dia fantatro fa mila an'izay firenetsika, mila an'izay ny ankizy mitady hoe iza ny olona tokony anisany anao an'izay ary irina mihitsy raha anao an'izay ny rehetra. Olona takiny ahoana no tokony anao an'ity asa ity? Ny olona tokony anao any asa-panabeazana fampianarana dia tsy voafaritra hoe olona manahoana manokana fataky ny olona rehetra ihany fa misy ny mamaritra azy amin'ny ankapobeny. Ny olona aloha mahafehy hoe ny fianarana rehetra tokony hiatrehana n'izany asa izany. Zay lafiny anankiray. Lafiny faharoa dia olona tsy mora tezitra. Zay zany tena tsy azo atao satria raha ohatra anao miaina ao anatina fahatezerana nefa kilonga madinika ny antonontonony ny vavety ny tiako atongavana dia hoe préscolaire, primaire, collège, lycée. Reo zany no iaina aminao ahitana zavatra mifamoafo be dia be reo. Ka raha olona mora tezitra dia mety hahafaty zanak'olona ianao ary mety ianao koa maty ho azy tapaka lalan-draha eo. Zay zany amin'ny ankapobeny ankoatra ny fahaizana mampahalalana. Inona ny sarotra amin'ny fanatanterahana n'ity asa ity? Eo amin'ny sehatra ny fitantanana sekoly zany ny mpitantana aloha dia tsy azo atao hoe mitantana zavatra anankiray dia mory. Tsy maintsy mandalo zavatra mety ary tsy maintsy mandalo zavatra sarotra. Amin'izay zavatra sarotra zay ny mitaizarany amin'izao fotoana izao sahirana zaza roa zaza telo ao anatina tokantranona ankohonana anankiray. Mainka ave fa ankizy be dia be ohatr'izao betsaka ny zavatra sarotra indrindra na eo amin'ny fampianarana na eo amin'ny rehetrarehetra na fiovaovana programa isan-karazany zany ao anatin'ny sarotra daholo satria manavao manatsara manitatra ao anatin'ny ezaka atao zany kanefa misy fahasarotana na ao amin'ny ankizy madinidiny tsy maintsy misy zavatra kely tsy mety ataon'ny ankizy fa tsy hoe mety foana akory. Sarotra zay. Inona kosa ny vokatsoana fafinaretana amin'izany asa natalitsekoly izany? Ny asa dia tahaka ny asa rehetra. Rehefa tiana ny asa anankiray dia mahazo fafinaretana ianao zay. Zay ny fafinaretanao. Rehefa tianao ny asa anankiray dia mahazo fafinaretana ianao. Ary ho manokana dia ny zaza ny tena fafinaretako. Maro no miteny hoe raha tsisy ny voninkazo tsy mahazo aina ny olona anankiray. Tsy mahazo aina izy raha tsisy voninkazo fa ho dia raha tsy miaina miaraka amin'ny ankizy manao zay atsara ny ankizy dia mba tsy mahazo aina ianao koa. Ny mpanao politika miteny hoe ao anatin'ny raha ny politika politicien zany tiako tenena ilako tsiny ilay teny vahiny fa ho dia ozy kosa hoe ao anatin'ny raha koa ny fanabeazana ny fampianarana. Araka ny hevitra manokana, inona ny atao hoe manabe ary inona koa ny atao hoe mampianatra? Manabe dia manomana olona ho matotra ara-dalàna, mahay miaina ara-dalàna. Raha dika ankapobeny angamba ilako tsiny ny teny vahiny ozy dia hoe ny savoir vivre. Faiza miaina zany. Fa ny mampianatra dia manomana olona ho diplômé, ho manam-pahaizana. Matetika ireo afangaron'ny olona. Eo manko matetika afangaron'ny olona inona ny atao hoe manabe ary inona ny atao hoe mampianatra. Inona no tokony ataon'ny sekoly iray mba hiavaka amin'ny hafa? Atao hoe secret tsy tokony hafenina ny fahombiazana satria iny katsaka ho an'ny rehetra ny tombontsoa amin'ny fahombiazana. Raha ny fahombiazana na ahitany ny école Petini vokatra eo amin'ny vokam-panadinana na eo amin'ny fanadinana frantsay zany na eo amin'ny fanadinana eto amin'ny firenena amin'ny fanadinana amin'ny sinoa
satria telo samihafa hoy a de zavatra tsotra voalohany a mivelatra tsara zay eo amindray aman-drenin'ny mpianatra zany hoe afaka mifanerasera amindray aman-drenin'ny mpianatra mijery ny olana mijery ny zavatra misy mety anakana ny fahaizany ankizy mivelatra ihany koa zay eo amin'ny mpianatra zany hoe afaka miresaka amiko indrindraindrindra tsara amin'ny mpianatra fa tsy hoe ho biby fatahoran'ny mpianatra zany directrice de l'école zany fahatelo manarakaraka an'izany a ankoatran'izay a de mifafimpitaovana fampimpitovana indrindra eo amin'ny manuel ento mampianatra ny boky zany ialako tsiny ny teny vahiny ny boky ento mampianatra ny fahafehezana ny fivoarana ara-teknôlôjia zay rahantsika mahalala fa tsy azotsika divirana ntsony amin'izao fotoana zao ny devoir ao anaty internet ny zavatra rehetra ao anaty internet de ny fampiasana ny ordinateur ny tiako atoavana eo any koa ny fivelarana eo amin'ny laboratoire isan-karazany na ny labo de langue io a na ny labo physique chimie tokony kirakirany reniny akizy a de am'izay fotoan'izay a mandeha araka ny tokony ho izy a ny fampianarana ary azadino a manampy an'izay rehetrarehetra voalazako teo zay de amarana hoe azadino ny formation ho an'ny mpampianatra troy foana izy inona ny tokony atao en tant que ianao tompona andraikitra voalohany a de azadino a ny famehezana n'izay atao hoe torohevitra volavola formation amin'ny teny vahiny ho an'ny mpampianatra tsiraray azy mikasika ny recrutement na sivana ho an'ireo mpampianatra izay mikasa hiasa atao aminao za moa eo mpiasa tsy manao hoe mpiasa tezaiko am'izay mihitsy zany ny olona ato tsy hoe mpiasa fa mpiara-miasa zay mpiara-miasa zay a za zany raha mampiditra olona ato de manao fanadinana aloha le olona tsisy olona tafiditra ato metimety-poana aloha fa manao fanadinana izy rehefa vita le fanadinana de mandeha ny entretien elako tsiny le teny vahiny zay de rehefa vita zay a de miona amiko izy de misy zavatra petrapetraka ao inona ny tsy tiany a de fatako ny zavatra tsy tiany teneniny any zavatra tsy tiany inona kosa ny tsy tiako atao de tsy atao amiko koa ny zavatra tsy tiako atao satria zavatra tsy tiako atao de mikasika amin'ny ankizy ihany ohatra tsy tiako ny manavakavaka fiaviana ny ankizy tsy tiako ny manavakavaka ankizy a hoe arabola hoe ty bebe volana ohatr' zany tianao ohatra fotsiny zany a sy ny sisa zany hoe zay mety ho tsy tiany tsy ataoko aminy ary zay mety tsy tiako tsy tokony ataony de fehezin'ny lalàna ara-panjakana ny rehetra avy eo de mandeha araka ny tokony ho izy zany hoe mety ho sarotro zay amin'ny hafa fa rehefa mipetraka ny fitsipy-talao a mipetraka ny lalàna de mino afa andeha araka ny tokony izy ny rehetrarehetra ahoana nataonao nazahoanao ny classe Confucius classe Confucius raha malala fa ny sinoa aloha no teny be mpampiasa indrindra maneran-tany azadinontsika koa fa anisan'ny matanjaka koa ny sinoa matanjaka misehatra rehetra indrindra ny ekonomia dikan'izay a te hifandromaka hiditra ao avokoa ny olona te ianao moa ve hiaraka ihany de tsy aniry anao any amin'ny firenena matanjaka kanefa ny école Pétini zany de safidiny manokana tamin'ny mois d'avril teo zay a no nitolorana ny classe Confucius manokana de io zany a de manatsara ny sehatry ny fampianarana atao aminay azadino a fa itsika de nosy ary amin'ny manosy atsika zay de mila miserasera mifanerasera amin'ny olona mila mafefy teny maro inona moa no mahatonga atsika hoe miteny frantsay inona mahatonga atsika miteny allemand inona mahatonga atsika miteny anglais sy ny sisa noho izany a tsisy maratsy koa ny miteny sinoa ary ao anatin'izay indrindra no ny fatenana anay a araka ny fitsarany izy angamba ny tsara ipetrahan'le fanontaniana inona n natonga anay omeny azy fa raha ny fijeriko a maro zay mpifaninana teo a fa ny école Pétini lany afatra ho an'ireo tanora mikasanao any tiasanao ity ny any apetrako nga madame Mataly hoe inona ny afatra ho an'ny tanora araka ny fanontanianao a de ny asa-pampianarana anisan'ny asa tsara midira manao azy a
ny asa fanabeazana anisany ny asa tsara satria manasoa ny firenenao ianao a raha mitsofoka amin'io asa io zany hoe azadino a fa raha tsy misy ny mpampianatra tsy misy ny mpanabe de tsy manan'olombanina Madagasikara ka asa tsara zany le izy fa azo eritreretina ho asa tena vola be koa izy aloha fa zava-dehibe tsara lavitra ny vola zany hoe nametraka soa ho an'ny firenenao zany. Zay no azonay aroso anareo anio ka manome fotoana anareo afaka tapabolana indray fanadihadiana hafa no arantsika amin'izany atao anatin'ny fandaharana samba amin'ny asany veloma tompoko.